miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo tsy miaraka amin'ny fivavahana kristianina ny fanompoatsampy izay indray ry havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Hery anankiroa samihafa mihitsy ry havana ary tena hery mifanohatra izany atao hoe herin'Andriamanitra dia le hery le Andriamanitra ny Baiboly sy ny hery izay ampiasaina ao anatin'ny fanompoatsampy ireny. Ny fanompoatsampy izay resahako eto dia ohatra hoe izay andehanan'ny olona any amin'ny mpanandro na piskidy na dadarabe na ombiasy na pimasy na koa olona misy tromba sy ny maro tsy voatanisa izay mivavaka ireny olona ireny mangataka hery avy amina mety hoe fanahin'olona efa maty dia manome anao izy tapakazo na rano na menaka na zavatra samihafa izay amboamboariny sy asininy any amin'ny toerana misy anazy any na vovotany na inona dia omeny anao iny dia lazainy aminao ny amin'ny hoe misy asina iny zavatra iny ka iny zavatra iny lasa fiarovana anao, manampy anao, manome hery anao ary miaro anao. Dia amin'izay fotoan'izay zany tena misy finoana tafiditra mihitsy ao anatin'le izy. Misy zavatra itokianao mihitsy zay natao hoe sampy, zavatra izay itokianao manana valeur mitovy amin'Andriamanitra mihitsy ilay izy amin'izay fotoan'izay. Ary io tena mahasarotana an'Andriamanitra io any amin'ny didy voalohany Exodus 4:20 dia nambarany amin'ny hoe aza manana andriamanikafa fa izao ihany. Ary ambarany soratra masina mihitsy ny amin'ny fanompoatsampy io fa tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Be dehibe nefa ny olona mieritreritra hoe aleo fa tsy maninona fa ampiarahana fa rehefa tsy mitavy ny anankiray tsy hitany anankiray. Ohatra manao trano izy dia miady fototra dia maka-panandro izy aloha dia misy zavatra araradraraka sy afafafy ao dia vita zay dia avao izy maka-pastera indray hivavaka amin'ilay fiadiana fototra. Dia ohatr'izany koa rehefa mamarana an'ilay trano, rehefa hoe hanokana an'ilay trano, efa misy fombafomba ataony eo aloha izay angalany pimasy, angalany an'ity karazana mpanao fanafody samihafa ity, efa misy zavatra alevulevony ao amin'ilay trano ao dia rehefa avy eo koa nefany asa mety mpivavaka any am-piangonana any izy dia maka-pastera koa izy hivavaka ao anatin'ilay trano. Tena zavatra tsy miaraka izany ary zavatra tsy azo atao mihitsy izany. Tahaka izany koa anala fanadinana ny zanak'ilay olona na misy zavatra konkortiana ho atao dia lasa izy aloha ny alakamisy na ny zoma mandeha makany amin'ny pimasy any dia ampandrona any ilay zaza atao an'ity rehetrarehetra ity dia rehefa tonga indray nefa ny alahady dia angatahana vavaka ao am-piangonana indray ilay zaza fa hoe anala fanadinana. Tena miteny amintsika ry havana aza misangisangy mampivady zavatra tsy miaraka ohatran'izany. Fa ianao raha hoe te hisafidy hanompo sampy dia aleo tena tonga dia manompo sampy fotsiny, fa aza ampiarahana amin'ny fivavahana kristianina io fa tsy miaraka io. Ary tena zavatra mahasarotana an'Andriamanitra mihitsy ny fampivadiana ny fivavahana amin'ny fanompoatsampy. Dia ohatr'izany koa ilay olona atao mariazy dia lasa aloha mandeha mijery andro manao an'ity rehetrarehetra ity zay vao mandeha makany amin'ny pastera na makany amin'ny fiangonana rehefa avy eo. Dia ohatr'izany koa raha marary mangataka vavaka nefany ilay mpanompon'Andriamanitra mivavaka aminazy ao an-tranony ao nefany ao ambany fandrinany ao, ao ambany ny ondany ao feno karazana tapakazo, feno zavatra miafinafina izay itokiny koa, misy hery koa izay andrandrainy koa fa hamonjy azy. Dia rehefa avy eo amin'izay rehefa ho sitrana zany olona dia izy namonjy azy ilay sampy sa ilay Jesosy Kristy dia izy aloha aleo mba samy miasa daholo izy anankiroa fa matanjatanjaka kokoa amin'izay. Tsy azo atao ohatran'izany ilay izy. Tena mialatsiny aminao fa tsy azo atao ohatran'izany ilay izy fa tsy miaraka ireo. Ary zany no tonga ny tenin'Andriamanitra ray fotsiny zao no entiko amintsika any amin'ny Josoa 4:20 dia tena nampisafidy mihitsy ny Josoa hoe safidio izay hovidinareo izy izay hotomponareo na Andriamanitra na ny Andriamanitra ny razanareo. Ozy izy ko ankehitriny matahoran'i Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ary ario ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo tany andafin'ny ony sy tany Egipta ka manompo an'i Jehova. Izay ilay hoe Andriamanitra notompon'ny razanareo mety efa fomba nataon'ny razana tany aloha tany ilay izy, fa rehefa hisafidy anaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy manary an'ireny. Tsy maintsy manary an'ireny fa raha mbola tsy mahafoy ny fanompoatsampy aza mitonona ho kristianina mihitsy ny aloha fa manjary mamita tena fotsiny. Mamita tena fotsiny ianao raha ohatra ka mbola tsy fonao ny fanompoatsampy nefa ianao mieritreritra hoe ny tenanao hoe kristianina. Dia eo amin'izao izy manohy azy manao hoe nefa raha tsy sitraka reo ny hanompo an'i Jehova dia vidinareo anio ary izay hotomponareo na
ny Andriamanitra izay notomponiny razanareo tany an-dafiny ony na ny Andriamanitra ny Amorita izay nomponina ambonin'ny tany onenanareo fa raha izao sy ny ankohona kosa dia nompon'i Jehovah izay. Misy Andriamanitra isan-karazany izay azonao itokiana sy azonao itompona mihitsy ato amin'ity tany ity. Ny sasany mitoky amin'ny vato, ny sasany mitoky amin'ny hazo, ny sasany mitoky amin'ny zavatra any amin'ny kintana sy ny lanitra sy ny zavatra samihafa, ny sasany mitoky amin'ny fanahin'ny olona efa maty. Fa ianao koa afaka misafidy za hitoky amin'Andriamanitra fa aza mpifankaroana ilay izy. Aza mpifadiana ilay izy fa tsy mety. Raha misy olona miteny aminao hoe kolotsaina io, fombantsika malagasy io, ka azo atambatra, dia teny amin'ny teninao fa tsy azony akory zany ny soratra masina. Fa raha olona tena mandinika soratra masina dia mahalala marimarina fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny fanompoan-tsampy mbo hampifadivadiana amin'ny fivavahana aminy. Ka anio ry havana dia tena manasa anao hisafidy izay tena hotomponao. Na marary ianao, na inona aretina mahazo anao, na inona mafiny izany aretina izany dia tsy maintsy vidianao hoe iza no hotomponao. Anankina an'Andriamanitra ve amin'ity aretin'ity sa hiankina amin'ny fanompoan-tsampy, hiankina amin'ny herin'ny olona efa maty, hiankina amin'ny herin'ny zavatra samihafa ohatran'izao. Dia vidio izay hotomponao. Fa za kosa nefa dia miteny aminao fa any amin'ny hoe Andriamanitra dia mahavonjy ianao. Mahery lavitra noho ny vato aman-kazo sy ny tapa-kazo izay amboarin'olombelona ny herin'Andriamanitra. Ary afaka mahavonjy anao sy miaro anao izy, tsy mila ampiana zavatra hafa izany. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Aok'izay. Ny fanompoan-tsampy rehefa hisafidy ny fivavahana kristianina ianao dia tena aok'izay. Tsy mila manao sorosorona zany intsony ianao. Fa ny sorona dia teo amin'i Jesosy Kristy ny tapitra. Tsy misy sorona atao intsony. Fa i Jesosy Kristy ny namarana azy. Raha mbola misy sorona ataon'ny olona any ambadimbadika any dia sorona izay tsy ataony amin'Andriamanitra intsony zany ary sorona tsy ankasitrahan'Andriamanitra intsony zany. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra intsony aza mandray anjara amin'izany akory ianao raha ohatra ka mpanompon'Andriamanitra. Misy zavatra inaugurena ry dia misy an'izao sorona izao tsy maintsy atao. Misy zavatra atao an'izao ry dia ianao koa kristianina dia anatrika eo ianao hoe handray anjara amin'izany zavatra izany. Efa tsy mety amintsika kristianina intsony zany. Tsy miaraka zany. Tsy miaraka fivavahana kristianina zany. Fa mila mandray fanapa-kevitra isika fa manjary mamita tena. Dia izany no mahatonga ny fiainantsika tsy hisy fitahiana satria mifangarongaro be ilay finoana tsy fantatra marina hoe iza ny tena tomponao. Ka dia mandini tena ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Vatulampe tromba tsy zanahary kalanoro rasane tsy mavitaze ialao daholo reo sampisampie zanary aro manampe. Vatulampe tromba tsy zanahary kalanoro rasane tsy mavitaze ialao daholo reo sampisampie zanary aro manampe. Avia sukia via zaka vivavake avia sukia via zaka andawi vavake avia sukia via zaka vavia zanary aro manampe. Avia sukia via zaka vivavake avia sukia via zaka andawi vavake avia sukia via zaka vavia zanary aro manampe.